Nangana ivitoeram-panofanana ho an'ny baolina kitra eto Madagasikara ny FC Barcelone. Ny fanjakana malagasy no mpiara-miasa amin'ny voalohany. Fantatra moa fa ny kianja positra eny ety anaty be vato no anangarana izany. Nijery izay toerana izay ny ministry ny fanatanjahantena sy ny ministry ny positra. Mbola natao mahiavy ihany no hitatrantsika ny vaovao eo amin'ny sarin'ny Faniry Randriamanina. Eto amin'ity tokotany malalaka kianjan'ny positra eto an-tanety be ivato ity no heveriny fitondram-panjakana malagasy fa amalina ny fangatahany FC Barcelone any Espagne ametrana le ivitoeram-panofanana ho an'ny baolina kitra ho an'ny zanaka malagasy tsy ankanavaka. Antony nidina ny ministry ny fanatanjahantena sy ny ministry ny positra hijery haingana ny toerana ahafahana manatanteraka izany. Voalohany zany ny dietety androany dia nijery nyity toerana ity satria efa herinandro zay no naharezatsika fa mila toerana ity ny FC Barcelone anaovana école de foot sy centre de formation ka eto moa zany no etiny ministre ny positra ity satria manana nyty tany ngeza be ity zareo zay sous-exploité kama amin'ny fitenenana azy hatramin'izay tsy dia nampiasana firy ka amin'izao fotoana izao hitanao efa mandeha aingana ny gouvernement ary miasa miaraka mifanampy ka zay solidarité gouvernementale zay zany tsy atao resaka fotsiny fa aseho mihitsiny amin'ny asa ety ifotony. Ho an'ny ministry ny positra sy fifandraisan-davitra dia zava-dehibe ny fitsinjovana ny zaza malagasy antony tsy nampisalasala azy ireo hanome toerana ny fahombiazana iraisana tokoa no zava-dehibe. Dia zay zany miara-miasa foana dia mifampiresaka zay hoe nisy an'izany projet zany hoe ny FC Barcelone ho avy aty hanao centre de formation ho an'ny ankizy ka ny tena nisy namolavolan'ilay UEM fantako tsara ny zavatra andrasan'ny président aminay gouvernement zany surtout raha resaka jeunesse sy sport io zany izy moa hitanareo ihany tamin'ny propagande reny fa hoe hanamboatra stade sy ny zavatra rehetra fa no manarakaraka zay zay amin'ny ministry ny poste ana télécom fantatrareo tsara fa sahirana zay zao amin'izao fotoana izao satria betsaka ny taninay atsika tamin'ny ministère zany no petrapetrahan'olona na namidimidy fatany dia teo moa tonga dia nahita opportunité hoe matetika le tany rehefa tsy kitianao dia lasa misy mivarotra na misy mipetrapetraka dia faly na eno ny ministry ny sport ny teny hoe mitady terrain zay nefa zay manana terrain aty zany tsisy mampiasa. Ankoatra ny fananganana ireo fotodrafitra sailaina amin'izany fampihofanana ho an'ny baolina kitra atao eto izany dia fantatra ihany koa fa raha misy ambiny tany dia hanaovana toeram-panaovana fanatanjahantena hafa ho an'ny mpiasam-panjakana toy ny salle de remise en forme na ny piscine olympique.